amin'ny fifaliana lehibe indray no ansoina tokantranotsika ny amin'ny jineotia tonga amin'ny fotoanantsika izay rahantsika amin'ity fandarana manokana ity zany saingy ataontsika ao anatin'ny larana fampianarana foana zany larana fahatelo amby roapolo zany izy fa fandarana manokana mazava azy moa zany fa ilaina motorina atao anatin'ny fampianarana ilaina ho renesin'ny olona ilaina hoarahan'ny olona manerana amin'izao tontolo izao. Afaka manaraka nareo amin'ny teny frantsay ao amin'ny YouTube Yahosoa TV français. Afaka manaraka nareo amin'ny teny anglais ao amin'ny Yahosoa TV Yahosoa TV zay mihitsy rehefa site anglais zay. Ny chinois zany dia Yahosoa TV chinois. Reo moa zany ny langy azorana dia malagasy moa zany ao amin'ny Yahosoa TV malagasy. Afaka mahita ny ino moa zany ny fandarana ianareo. Avelantsika aloha zany dia arikivavaka metraka amin'ny teny hoe Beratana Iava ho voninahitry ny ranomasina iarivavaka atsika. Saotra betsaka dadamarany amin'izao fotoana izao izay ahafana manazava mampianatra ny olona ny fahamarinana ho voninahitry ny ranomasina. Ilay andro ny fahamariana, fametrahana ny fahamarinanao, fametrahana ny voninahitranao. Io izao teny izao dadamala iaiava aroka ho hamarinanao mandrakariva ny teny ho voninahitry ny ranomasina isan'andro zany. Dia apetraka ho ampelantananao ny teny izay ambarako sy rehetra teny hozaraina amin'ny tsirairay avy ho fahafantarana ny olona ny fahamarinana dia ny fahamarinanao. Saotra betsaka dadambala iaiava aho amin'ny anaranao Yahosoa naovana izany teny rehetra izany. Amen. Fandarana manokana ny fandarantsika androany ataontsika hoe larana fahatelo amby roapolo fampianarana indray ny ambassadeur-n'i Yahosoa Eliana no mandroso tokantranontsika ny amin'ny teny ity ary amaly ny fanontaniantsika rehetra izay apetraka avy hatrany angamba manarana telefona eo amin'ny écran mahafany olona mandefa SMS. Ataontsika SMS ny antony be dia be ilay tapatapaka. Be dia be ny tapatapaka mety isy koa avy any ampitan-dranomasina dia efa mesazy raha telefona no sahirana be tsika fa SMS tsy maintsy tonga ary tsy maintsy voavaly daholo rehefa SMS dia ilazana antsika fa atao avy SMS izy 032 86 663 98 032 86 663 98 zay antsika rehetra izay manaraka amin'ny radio dia mety tsy mahita an'ilay numéro telefona nareo dia izay naveriko izay 032 86 663 98. Ny fantena mipetraka moa dia hoe ngamo rehefa mivavaka dia mbola mpanota. Iza zany nampianatra an'izany teny izany. Izay moa zany ny lohateny ny fandarantsika androany. Izy moa zany milaza fa rehefa mpivavaka na hoe manara-dia an'izany zanak'Andriamanitra zany dia mpanota ny dikan'izany, afaka manota. Satria izay mihitsy moa zany ny tena iainan'ny olona sy arahan'ny olona hoe mbola afaka manota mihitsy fa io zanak'Andriamanitra io rehefa maty dia noentiny daholo ny fahotana ary namela ny fahotana izy tamin'ny izy maty teo amin'ny hazofijaliana ary ny dikan'izay dia afaka manota foana amin'izay ny olombelona. Dia moa zany ny tena zavain'ny olona rehetra manerana azy tontolo izao zany izay ilay mpanara-dian'i Jesosy rehetrarehetra zay hoe afaka manota daholo ny olona rehetrarehetra ary izy afaka manota iny dia ny antony dia satria efa ny zanak'Andriamanitra iny no ny fa mitondra ny fahotana sy ny karazany ka afaka manota intsony. Zany ataoko tena Andriamanitra vendrana be mihitsy ny fampirezidan repoblika raha mbola misy saina noho izy. Dikan'izany ange zany hoe Andriamanitra maneran'olona anao ratsy ange dikan'izany. Tena Andriamanitra vendrana be sa mihitsy be ny teny ilay Andriamanitra vendrana be. Zany ma sady tsy namorona iny tsy nanamboatra iny tsy zanak'Andriamanitra zany iny tsy niantona teo amin'ny fijaliana zany Jesosy io teneniko io. Jesosy zany hoe masika be anao tena tonga ny andro andravana zany. Andravan'izany zany Elia zany zany efa mahitsy be ny teniko. Andravan'izany mihitsy raha tsy moramora nanaovan'ny olombelona roa arivo taona na tsipitsipiny eny amielo zay. Ny adalanareo izay mbola teo atsipiny amielo any efa tsy tonga saina dia anareo ianareo fa anjarako ny mampianatra sy miteny hoe aza miditra amin'izany intsony rehefa ampy zay roa arivo taona zay fa be loatra zay
na tsy mpindrentany amielo zay de tsy tenako tara kosa tara roatra natongavanao tsisy tara zany normal biara ny fatongavany Eliazo mety be mihitsy ny tena izy mihitsy ny tena izy satria maninona miteny an'izany ny filoham-pirenena raha mbola mba manome polisy zandarma iambina ny olona tsy hanao ratsy ary raha manao ratsy le olona tena gadrainy any amponja mihitsy nasiny ny tribonaly anaovana ny fitsarana ary mandefa olona any amponja ny mpanao ratsy dikan'izany tena mbola mandinika ny olombelona noho ny Andriamanitra tomponareo ary Andriamanitra tena manakotana fiarahamonina ny Andriamanitra nareo satria manirakolona anao ratsy hoe tsy maninona fa mahazo manao ratsy ianao fa beba fotsy rehefa tonga sabotsy lady avy areno indray rehefa avy eo dia beba sabotsy lady mazava be ny teny Elia hoe ny filoham-pirenena raha mbola misy saina ary ny prime ministre malagasy raha mbola misy saina raha malagasy ny resahana dia ny prime ministre nareo ny tanàna izay misy nareo any raha ny Amerika zany dia ny filoham-pirenenareo no mbola misy saina noho le Jesus nareo na any amin'ny Frantsa dia ny filoham-pirenenareo mbola misy saina noho Jésus nareo satria ireny ana mbola mitady ny hevitra ny tsy hampanotanareo sazinareo raha vao manao ratsy mbola misy saina noho ny Andriamanitra nonge ho an'ny filoham-pirenena dikan'izao mbola misy fahendrena ny filoham-pirenena sy ny prime ministre sy ministra noho ny Andriamanitra tomponareo adalanareo zay hanompo an'izany zavatra zany mba tonga saina mialohan'ny mesazinareo moa zany dia ny anana nefako an'olo hoe zatra tena mahavariana nge zany sazy zany hoe ahoana tokoa moa ianao ve dia Andriamanitra ho no arahanao amin'ny mampamorona anazy zany any ianao zany ny dikan'izay raha mpamorona izy fa mpamorona io Andriamanitra io dia zany any ianao zany ka raha mpamorona zany le Andriamanitra maninona moa izy mamela ny zanany andehanao ratsy raha Andriamanitra zany na ny ankonany anao ratsy fa ny tena Andriamanitra dia zao tsy manaiky ny ankonany anao ratsy novinovy tahaka ny ray aman-dreny mananjanaka dia tsy indray aman-dreny mihitsy aniraka ny zanany hoe andana manao ratsy fa mifona fotsiny aminay ialahy rehefa avy eo ohatran' izany ankely sary dana mangalatra ialahy dia rehefa azo ny lahy daholo ny zatra rehetra dia very aty amin'izay mifona efa nazo aloha lahy zay dia avelako rehefa avy eo indray dia miverindray rehefa rapitso indray jangatsanga indray anao rapitso dia mifona fotsiny indray rehefa avy eo ohatran'izany angety sary ty tsy mba Andriamanitra zany aminahy fa devolo manao zany hevitra zany tsy mba misy Andriamanitra ny teny an'izany zao ny tenyle Andriamanitra marina fa zany moa fampidirana taony ary teny entina tonga sainanareo hoe tsy izy mihitsy ny tia Andriamanitra ny tomponareo hatramin'izay ty fa mpiara-miasa amin'ny devolo zay moa le fampianarana tary amin'ny numéro 18 sy 19 zay mpiara-miasa amin'ny devolo io ny androny dia zao ilay tena Andriamanitra dia namoaka an'izao fanambarana zao aza manota intsony zay ny tena baiko n'ilay Andriamanitra tena marina hoe aza manota intsony ka raha izay Andriamanitra tena marina zay ny namoaka an'izay baiko zay aza manota intsony zay ahoana moa zany ianao ny lasa mbola misy miteny hoe mahazo manota kambo fa netin'ilay zanak'Andriamanitra ny fahotanao dia afaka manota anao fa mibebaka fotsiny rehefa avy eo tena zany rehefa tehany feon-demony teny izy zao tsy rehefa tsika ny histoiran'ilay vehivavy janga ilay vehivavy janga any dia zao rehefa nijangatsanga izy dia tratran'ny olona dia nomelohan'ny olona ary nandeha hovolora rehefa nentina teo amin'ny Jehosoa dia hoy Jehosoa hoe zay tsy nanota taminareo naoka hitorabato azy voalohany zany ny tenyilay zanak'Andriamanitra tena marina zay kanjo moa zany hiala daholo ny olona tsisy afaka nitorabato satria samy mpanota daholo dia izy amin'izay Jehosoa mantsan'ilay olona hoe raha vehivavy eo nakaiza daholo ilay olona naiky hamonanao teo dia tsisy eo tsony tompoko tsy nisy nanameloko anao va dia tsisy ohatry izy dia hoy Jehosoa hoe za koa tsy manameloko anao tsony teo zany le fanadiovana teo za tsy manameloko anao tsony zany hoe nodiovina ilay vehivavy nomboka teo hoe za tsy hitondra fanamelona anao tsony fa izao kosa manomboka eto aza manota intsony ianao izany hoe izay olona ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra tena marina dia nahazo an'izay teny izay taona hoe manomboka eto aza manota intsony zay ny tena ny fanena tamin'ilay zanak'Andriamanitra marina matoa zany nareo mbola manota mandrak'androany tsy ilay zanak'Andriamanitra tena marina ny fanena taminareo fa devolo ny fanena taminareo alay tomponareo tena devolo akitsira fotsiny zao
Laofaka itsika zay tantara zay. Zay ihany dia fampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra sany zay. Zay ihany dia ampiandiniana ireo ny zavatra rehetrarehetra zay. Aloha jerevantsika mba ampidirina kely angamba ty teknisianina. Jaona 9 andininy fa mandehana ary amin'izao sisa izao aza manota intsony. Zay zany no toy ny teny eo soa hoe aza manota intsony aorianan'izao zahatra ny eolanao tamiko zao, aza manota intsony ianao. Zay ny voalazan'ny teny marina zany zay. Zay le hoe tsy maintsy mandeha le famindrampony eo soa le fanadiovany. Aorianan'izay aza manota intsony. Aneny Jesosy kosa dia manontany foana. Fa rehefa avy eo mifona indray dia manontany ihany dia mifona. Jerevantsika deo aloha zay melona natongavan'ny SMS nareo amin'ny fanontanianareo hoe ngamo mbola mahazo manota rehefa tafaraka amin'io Andriamanitra marina io. Valiteny ny divolo miteny hoe mahazo manota. Fa le Andriamanitra marina miteny hoe tsy mahazo manota intsony. Dia dinio zay miaraka aminao zany, manao kiza le miaraka aminao. Eny izy zay. Antsika aloha hitodika indray tsika any amin'ny teny manaraka indray. Indray tsika aloha hijery indray tsika aloha Jaona 5:5. Jaona 5:14. Rehefa afaka izany dia hitany Yehosoa teo an-kianjan'ny tempolo raha lehilahy. Dia hoy izy taminy, ino efa sitrany ianao aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Teny faharoa navoaka ilay tena zanak'Andriamanitra tena marina zay hoe mba tsy anjoanao ny ratsy nohony teo dia aza manota intsony ianao. Zany hoe zay olona ny fanena tamin'io Andriamanitra marina io zany, ilay zanaky ny avo indrindra ilay tena izy dia ny tenenany hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Zao ny voalazana soratra masina ato hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao zay ratsy nohony teo. Izany hoe mazava be zany ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra fa rehefa tafaraka aminy dia tsy mahazo manao ratsy intsony. Zay zany le tena tafaraka amin'io zanak'Andriamanitra io, tsy manao ratsy intsony. Nao tsika aloha sa teny manaraka indray tsika aloha. Roa zany zay no ahitantsika hoe tena tsy mahazo manao ratsy tafaraka amin'io Andriamanitra io zany. Vakentsika indray ny Jaona voalohany, dao ndraiky tsika mbola hijery teny hoe ahoana marina ny teny io zanak'Andriamanitra io hoe mety ve le manota zany. Andao hidirana antsika indray amin'ilay Jaona voalohany 1 ato indray tsika fa ity ny fiafenan'izy menakavy. Ao amin'ny 9:5 ato daholo Jesosy no miafina. Ty ny fiafenan'i Jesosy ty. Jesosy tena zahatra tena tsy izy mihitsy. Jesosy Jesoa ity ny afenany. Jaona voalohany 1 mihaino daholo zany Jesosy menakavy amin'ity teny ity. Raha hoy isika tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Zay zany aloha zany ny teny voalohany zay. Hoe raha tsy manana ota ny ontsika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatintsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra. Zay dia toy izao ihany. Raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ato anatintsika. Dia io faran'io tazomy zareo amin'izay hoe raha hoy isika hoe tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny teniny tsy ao anatintsika. Tazomin'ny Amerikanina io, Frantsay, ny Anglisy, ny Alemaina, Malagasy, ny Afrikanina rehetra zao tontolo zao dia miara-mitazona io teny io ka miteny hoe tsy maintsy manota hony araka ny tenin'ny apôstôly Jaona. Ary raha ohatra ny sanatrehan'izany apôstôly Jaona tokoa nampianatra an'izany, efa any amin'ny elo Jaona amin'izao tsika miteny zao ary mitonokitoza araka ny teninareo. Raha tena izany tokoa ny tiany tenenina tamin'io. Raha i Jaona no nitarika ny olona hanohitra ny teniny Yehosoa, ilay zanak'Andriamanitra tena marina, ka ny teny zany Jaona zany nanohitra ny teny Yehosoa le hoe aza manota intsony fa andraho anjoanao ny ratsy nohony teo. Ka i Jaona indray no miteny hoe mahazo manota ka mo fa ratsy mpanota dia mampandainga an'Andriamanitra nareo. Dia miteny aminareo fa efa any amin'ny elo Jaona amin'izao tsika miteny izao.
Ary mahitsy be ny tenin'ny Eliafa tsy sangina mihitsy zany teny zany. Any amin'ny Ely na hoe eo anaminy. Satria navita nanohitra ny Yehosoa, ka zay manohitra ny Yehosoa na apôstôly na iza na anjely na iza na fanahy masina na fanahy iny, any amin'ny Ely zay manohitra ny Yehosoa, satria ny tenin'ny Yehosoa dia tenin'ny dada Yahva. Tahaka ny Elia tsy manohitra ny tenin'ny Yehosoa mihitsy. Mazava zany zay teny zay. Ka raha io teny io ny afina fenanareo dia miara-mitsipy any amin'ny Ely miaraka amin'ny Jaonareo satria nanohitra ny tenin'ny Yehosoa. Satria ny tenin'ny Yehosoa dia ny teny mihitsy hoe aza manota intsony. Ka raha ohatra ireo milaza fa i Jaona no nampanota anareo miara-mitsipy amin'ny Jaona any amin'ny Ely nareo. Fa tsisy Andriamanitra tia lalan'izay Jaona zany na tia lalanao. Fa i Jaona sy ny olombelona dia mitovy ihany. Ka raha nanohitra ny tenin'ny Yehosoa zany Jaona zany any amin'ny Ely izy amin'izao tsika miteny zao. Any amin'ny Ely tahaka anareo rehetra. Dahora jerevantsika ilay fandehan'ilay teny azy. Inakena tonga ny Jaona ny teny an'io? Ny olona izay mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa, raha izy no miteny hoe tsy manana ota za, dia mamita teny izy ary ny marina tsy ao anatiny. Izay ny dikan'ilay teny amin'ny 9 sy 10 hoe raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy. Satria ny olona rehetra tokoa dia tena mpanota daholo, ary ny tenin'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe fa ny olona dia mpanota. Samy nanota izy rehetra ka tsisy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra. Reny le izy reny. Raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa ilay olona dia tsy maintsy mpanota izy. Izay ny dikan'io teny io. Izay ny dikany hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota dia mpamita tena ary ny marina tsy ao anatiny. Satria ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa dia tsy maintsy mpanota ianao. Ary zany ny ilazana amin'ny Jesosy izay olona miaraka amin'ireny fa olona mpanota ireny satria tsy mbola tonga aty amin'ilay tena izy. Fa ao amin'ilay pisoloky nareo no nandeha. Dia hoy ilay pisoloky manatsinareo hoe mpanota nareo. Pisoloky io tsy niantona teo amin'ny fijaliana zao fa zatra mpamitaka io. Samy mijery ny marina tsika. Mioka anao teo ny tenin'ilay zanak'Andriamanitra. Ny tenin'ilay zanaky ny avy indrindra fa mioka anao teo e. Kaza mamaly tsony ianao. Fa ny tany sy ny lanitra ho levina hoy Jehosoa fa ny teniko tsy ho levina mandrakizay. Aza hoe izay teny izay. Ka raha ny teny izy hoe aza manota intsony dia tsy misy mahazo manapotika izay teny izay. Matthieu 24 firy misy loatra efantsika kely teny. Hitina kely ihany tsika aloha. Matthieu 24:36 sa 33. Loatra rehefantsika kely aloha. Matthieu 24:35. Matthieu 24:35. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teniko tsy mba ho levina. Ny lanitra sy ny tany ho levina ozy ilay teny fa ny teniko tsy mba ho levina. Izany hoe ilay teny hoe aza manota intsony tsy ho levina mandrakizay. Ka raha nisy nandevina an'iny dia voly izay nandevina an'iny. Raha nisy ny teny zany hoe tsy maintsy mpanota nareo ka, tsy maintsy manota nareo ka, dia manohitra an'ilay teny ilay zanak'Andriamanitra amin'ny teny hoe aza manota intsony. Ka raha misy zany nampianatra nareo hoe tsy maintsy manota, dia ny kontra n'io tenin'ilay zanak'Andriamanitra marina io, ary efa ny kontra ny teniny dia voly izay nanohitra anazy. Satria ny teniko izy tsy azo levolina. Zany tonga na miteny hoe tandrema ianao tsy misy Jaona ny teny taminao mihitsy hoe ndany ianao manota fa ny agigenao mahatonga anao miteniteny foana eo. Ianao no te hanao zavatra tsy manjary amin'io Andriamanitra marina io. Ianao no te hanao ratsy ihany dia ilay Andriamanitra marina no endrikendrehanao. Daholo aloha tsika anaraka an'ilay teny zany. Ohatrany ohatra mafimafy be iny teninao ambasadeur Jean. Tena tsy mafy zany. Alera ny mora indrindra tokony renisy ny sofinao zany fa tokony mafimafy noho zany no tokony hoeninao satria be izay nahadalana nataonareo izay hoe tsy heverinareo fa faly aminareo Andriamanitra tokony fampianarana io. Izy ve ary miteny hoe aza manota intsony dia nareo nefa ry mamaly hoe tsy maintsy manota fa tsy possible mihitsy izany. Nareo no te araka amin'ilay Andriamanitra tsy izy nareo any dia ny famarinan'ilay Andriamanitra kosa ny potipotehinareo. Iza mampanaonao an'izany kosa ianao? Dahoary Jaona voalohany toko voalohany 9:9. Koa raha hoy isika hoe tsy manana ota isika dia mamita tena ary ny marina tsy ao anatsika. Izay aloha zany le hoe raha misy mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa anao dia mpanota ianao ka raha ianao raha mbola tsy tonga amin'ny Yehosoa no miteny hoe za tompoko tsy mpanota intsony dia mpandainga ary mpamita tena. Izay no mahatonga izay niaraka tamin'i Jesosy
Jesosy Jesoa rehetrarehetra na Jeso tsy haiko moa fahazanareo azy Jésus Jesus ny teny daholo nareo hoe mpanota satria tsy mbola tonga atao amin'ilay izy nareo de tsy maintsy miteny mpanota nareo porofo mitohaka amin'ny tendanareo fa tsy mbola tonga ao amin'ilay tena le zanaky ny avy nareo fa pisiloko io miaraka aminareo sady mpandainga ny pisiloko tsy niantona teo amin'ny azy fijaliana zany kory io na ny kely ary tsy nanitsaka tety kory ny ary ny tongotro io toy izantsika amin'izay ny andininy fahasivy fa raha miaiky ny fahotantsika isika mila miaiky ny fahotanao ianao zany dikan'izay de mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika tena tany de mamela izy raha miaiky itsika ary manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetrarehetra afaka daholo ny tsy fahamarinanao rehetrarehetra hatrany amin'ny fieritreretana ratsy voadio daholo mihitsiny tsy mety manana saina ratsy mihitsiny fa tsara foana ny saina tsy mety mandeha makany amin'ny zavatra ratsy mihitsiny izy fa ho any Ehosoa daholo ny zavatra rehetra zay ny fiainany de ho any Ehosoa velona ho any Ehosoa miara-mipetraka amin'ny Ehosoa miaina ho any Ehosoa Ehosoa ny antony fivelomany zay ny olona tena tafaraka amin'ny Ehosoa zay madio tanteraka hatrany amin'ny fieritreretana madio mihitsy toetsika le teny ko maninona ary eto misy miteny hoe raha misy miteny hoe tsy manana ota isika de mampandainga azy ka raha mbola tsy tonga amin'ny Ehosoa ho ianao no miteny hoe za tsy mpanota de mpandainga ianao any amin'ny Jesosy tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany ao amin'ny Jesoa tsy misy an'izany afaka ny fahotana zany zay ny dikan'izany de itoy amin'izay ary io teny eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohany io notohizany Jaona io ry amin'ny Jaona voalohany toko fahatelo fa tsy najanony teo fa nitohizany ry amin'ny toko fahatelo amin'izay zany hoe nitoy io teny io fa tsy nijanona teo ao amin'ny andininy ao amin'ny toko fahatelo de ao amin'ny andininy fahefatra amin'izay no jerevantsika andininy fahefatra Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahefatra izay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota ny fandikana lalàna zany hoe ny olona zany rehefa nandika an'izay teny Ehosoa zay aza manota intsony a ka ianao milaza fa mpanota de efa nanota ianao zany dikan'izay aloha fa fanaporofona rehefa nandika ny teny Ehosoa ianao de efa mpanota ianao zay zay mahatonga ny vavan'ny tsy afaka amin'ny fahotana andininy fahadimy fantatrareo anefany fa izy no naseho anaisitra ny ota io ara le teny nanaisitra ny ota ary izy ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy zany hoe rehefa ny olona zany no tonga ao aminy de tsy misy ota mihitsy ny eo aminy de toy izy amin'izay ary ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy ara dia tsy manota nizaniza zany tafaraka amin'ny Ehosoa de tsy manota intsony zay ny tena ny tenen'ny Jaona zay ary taorinan'ny fananarany tarikatra amin'ny Jaona voalohany toko voalohany andininy fahavalo de nitsindriny amin'izay ny teniny fa rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa kosa nareo de tsy manota intsony ary zany hoe raha mbola tsy tonga amin'ny Ehosoa nareo dia mpanota nareo rehefa tonga ato amin'ny Ehosoa kosa nareo tsy mpanota intsony zany mampiseho miariary mihitsy fa mpamitaka sy mpandainga iny Jesosy iny iny Jesosy mandainga io adalanao zay te hiaraka amin'izany Andriamanitra mampandainga sady mampandainga ny Andriamanitra marina ary misy loko ny asany ary nandefanareo any amin'ny hery adalany ianao raha mbola hiaraka amin'izany ianao safidinao moa inoko raha tsy hoe amin'nay miaramila ny devolotiko ianao dia naika an'izany famononanao zany fa raha olombelona normalina maino any hery amin'ny teny tonga saina daholo ary tsisy manaiky fitahana tsony adino eko anareo ny fanaporofona io iny eo izy io hoe toy antsika eo amin'ny andininy fahenina izay rehetra mitoetra ao aminy de tsy manota nizany zany mitoetra ao amin'io Ehosoa io de tsy manota intsony izy fa izay rehetra manota ozy izy ao mitenin'ny Jaona amin'izay de sady tsy nahita anazy ary tsy mahalala anazy tsy netanizo zanak'Andriamanitra maro io nareo midika zany fa i Jesosy de tsy zanak'Andriamanitra Jesoa de tsy zanak'Andriamanitra marina tsy izy io pisoloky ary mpamitaka satria nampanota anareo foana hatramin'izay 2 taona nareo mipetraka ato anatin'ny fahotana tsy afaka anareo zany dikan'izay mbola hiteny any venareo fa marina ny lalakaleana toy izantsika ihany ny teny Jaona satria Jaona ihany nampanganareo de aloha Jaona koa ny namafy ny teniny Jaona voalohany ihany toko fahatelo andininy fahavalo dahoarany
andiny fasivy avy atsamo vaketsika aloha andiny favalo aloha tenentsika ny tenin'ny apôstôly Jaona izay manota dia avy amin'ny devoly satria ny devoly manota hatramin'ny voalohany io izy io niza zany manota dia avy any amin'ny devoly zay satria efa tonga Jehosoa manala ny fahotana zay manota am'izay izy Jehosoa am'izao dia avy any amin'ny devoly izy ianao zany rehefa mpanota dia avy any amin'ny devoly ianao mpitondra fivavahana ianao laza ianao zany fa mpanota ny olona avy any amin'ny devoly ianao Andriamanitra tompony olona ianao laza ianao fa mpanota ny olona ary ampiresinao ny ota ny olona avy any amin'ny devoly ianao zany hoe olona ny rahana devoly akety zany io miaraka aminao io mametrereta ola sy tonga sena miteny mandeha ihany ianao asakasakanao aloha fa zay le fandarana androany fanavotany ty niendry mahita lozaka mery ny adala mandrosika vo lao afaketsika indray ny teniny andininy fasivy ty le nitenenin'ny apôstôly Jaona ihany ovalina le Jaona voalohany toko voalohany andininy favalo sy ny fahafolo hoe ny olona izy Jaona rehefa tonga ato amin'ny Jehosoa tsy mety manota intsony lay tena zanak'Andriamanitra tena marina izay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota matonao zany mbola manota dia tsy nateraka io Andriamanitra io anao fa nateraka Jesosy Jesoa dia io anao mpanota io mbola tsy nateraka ilay zanak'Andriamanitra tena izy anao fa niteraka anao dia le pisoloky no niteraka anao lay mpamitaka no niteraka anao fa le Andriamanitra tena marina tena manizingizina mihitsy netrany amin'ny Jaona apôstôly tsy nivadika tamin'ny teny Jehosoa izy fa nitazomy ny teny Jehosoa hoe izay rehetra nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota satria maninona izy satria ny voany mitoetra ao anatiny ka tsy mahay manota izy tena nitsindriana fandroany tsy mahay manota izy fa maninona hoiny satria nateraka Andriamanitra izy ania zany nateraka io Andriamanitra io dia tsy manota intsony fa zay nateraka iny devoly io manota foana ary miteny hoe tsy maintsy manota sy ny karazana devoly ny rainy soratra masina daholo miteny anio tsy misy nidirany Elia mihitsy ny zanona kely fa samy soratra masina tsy rehefatsika ary confirmeny Elia mihitsy ny teny le zanak'Andriamanitra marina lay maty teo amin'ny azy fijaliana hoe aza manota intsony zay ny tena nyteneny ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany ao anatin'ny baibolinareo zany teny zany fa tsy zany namorona andana vakefa fa nomeko tarihan'ny vovonanomboka ny fandarana ao anatin'ny baibolinareo le izy ary rehefa avy eo dia nitsindriny apôstôly am'izay zany teny hita zany mbola nampiny ao amin'ny Jaona voalohany toko fadimy mbola nampiny teny akaiky indray andininy favalo ambin'ny folo Jaona voalohany 5:18 tindraingy ny teny manaraka Jaona voalohany 5:18 mbola nitsindriny Jaona daholo ny teniny io zany tsy Jaona kory no makany amelo sanaty zany fa ianareo no makany amelo zay nanendrikendrika ny Jaona nanendrikendrika ny apôstôly Jaona salary Saolina salary Ioananina ianareo zay nanendrikendrika anazy mitsipy makany amin'ny elo fa tsisy satria izy tena nyteny mihitsimihitsiny tindray fa naporofona manaraka mbola i Jaona ihany no teny aty fantatsika fa izay rehetra nateraka Andriamanitra dia tsy manota fa izay nateraka Andriamanitra dia miaro ny tenany ka tsy mikasikazy akory ilay ratsy tsy azony devoly kasena mihitsy ny olona miaraka amin'io Andriamanitra marina io izay nateraka io Andriamanitra io matoa zay ianao mbola mpanota nateraka devoly ianao zay miaraka aminao zany mpiara-miasa amin'ny devoly ny dikan'izay zay le fampianarana numéro 18 sy 19 hoe mpiara-miasa amin'ny devoly io Jesosy Jesosy nao Jésus Jesus nao io ry Amerikanina ary frantsay ry anglisy avy any aminareo fampianarana io nareo no mitondra nyunitra nakety atody kely amakany aminareo mihitsy n'izao ny teny ao ny teny io nampianaranareo dao zao toy zao lasa mpanota ahoana pozinareo ny olona zao le Jesosy nareo zao vo tsy tonga saina ihany vonoanareo dao ny olona teto ambon'ity tany ity matinareo ohatrany amin'ny malagasy rehetrarehetra nampidirinareo zavadosany teto amin'ny tanin'ny malagasy tany amin'ny tanin'ny frantsay tany amin'ny tanin'ny anglisy izy tompony ihany moa zany Andriamanitra tsy izy natsofoky ny tena ampalahelo le sary misy velatsika any zany rehetra zany fa ny eny ao mahita lozaka meny ny adala mandrosika voe toetsika amin'izay ny teny ary ity nentiko amaranana anazy dia afaka miditra daholo amin'izay tsika amin'ny mesazy satria efa 37 minutes zay ny resako dia afaka miditra daholo amin'izay nareo araka ny bokyny misy ny Hebreo toko 10 andininy 420 ho an'ireo zay milaza fampanota na hoe mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ratsy dia mivavaka dia manao ratsy dia mifona moa
manao ratsy dia mifona, dia manao ratsy dia mifona. Ity ny tenin'Andriamanitra nomena anareo. Ho an'ilay olona manao an'izany adalàna minimanota zany, izany nampianaran'i Jesosy anareo. Jesosy dia jereo zava-doza amina tambo tena fanohitra amin'ny soratra masina mihitsy ngetiny izy. Dia hoe tena devoly nampianatra anareo an'ity resaka hoe tsy maintsy manota ity. Nareo tsy afaka dia ilay Andriamanitra marina ny endrika andianareo. Ny tenin-demoly ny tazominareo. Izay koa ny tena point ambony indrindra ato amin'ity fiarahan'Andriamanitra ity, satria Andriamanitra io tsy mihaino mpanota. Ka le manafaka anareo amin'ny fahotana mihitsy tsy ekeny hatramin'ny farany mihitsy, tsy eken'ireo devoly ireo. Ary izany ny fampianarana alefan'i Jesosy aminareo, Jesasy, hoe aiza tao afaka amin'ny fahotana mihitsy ny fa io no tena sakafon'ny zareo. Satria raha vao afaka amin'ny fahotana, tafaraka amin'io Andriamanitra io avy hatrany. Ataony tsy afaka ao mihitsy nareo. Satria sady mpandainga, ny mpangalatra, ny mpisoloky, ny mpiteny ratsy, ny mpanao teny vetaveta, tsy haiko intsony izay ataonao rehetra any. Izany ny faratsinareo. Andininy faha 4 Hébreux 10 Hébreux 10:26. Fa raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, minimanota. Ny atao hoe minimanota dia mifona androany dia mamerina rapitso. Mifona indray raha afaka pitso, mamerina ny ambadika an'izay. Mifona amin'ny sabotsy, mamerina latsinainy. Mifona amin'ny lahady, mamerina amin'ny zoma. Izany ny atao hoe minimanota raha tsy hainareo. Dia cercle vicieux verina eo foana io. Ianao mihitsy izany voateny izany. Ianao izay mijery tsy mihaino anahy io. Ary le tena tsy te haino, kanefa tsy maintsy mihaino ianao fa hamono anao ty teny ity. Ity teny ity ny mamono anao sy mamely anao na manavitra anao. Rehefa ranao ny teny marina ny Jesosy ilay zanak'Andriamanitra marina hoe za tsy hanota intsony, dia anatona ty amin'ny Eliana fa tena ho avy ianao rehefa maka ty. Dia avitra ianao zay. Tsy mamono anao ty teny ity. Fa rehefa tsy raharaha kosa ianao ary tsy vakianao aloha ty, dia zao teny henonao zao na ho tapenanao aza ny sofinao na hisitrika anaty lavabato ary ianao tsy te hiaino alefanao anatin'ny tany leonao ohatra ny Aotrisy, mamono anao foana ty teny ity. Tsy afaka eo mihitsy ianao ninina ho ataonao. Teny marina ngety ao anatin'ny baiboly nareo ngety daoarany. Raha minimanota isika rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina, dia tsy misy fanatitra ny ota intsony, tsy misy fanatitra ho anao intsony. Ndre mandeha ihany zany ianao mahazo ny famindram-po io. Dia ny aoriana izay teny ny famindram-po izay ohatra nataon'i Jesosy hoe za tsy manameloko intsony, na hoe natao batisa atao amin'ny Jesosy anao dia afaka, izay ilay tena izy izay. Dia izy amin'izay ilay zanak'Andriamanitra marina hoe tsy misy fanatitra noho ny ota intsony, fa fiandrasana mahatahotra, ao 7:20, amin'ny fitsarana ho tsaraina ianao zany, ary fahatezerana mirehitra izay andaniny fahavalo rehetra kosa. Lasa nivadika fahavalo ianao. Ny olona minimanota sy mpanota zany dia fahavalon'io Andriamanitra marina io, ary miomana ianao amin'ny fandorana anao, ary miomana ny amin'ny fitsarana izay milezana anao. Izay hoe niaza mba maty ianao ho hitantsika eo ny toyny. Nefa ny teny izao mbola velona zao dia efa mandeha ny fahamaliana. Tsy misy an'izany miala mora zany intsony zao hoe tadidio zany. Andron'ny fahamaliana zao, efa tapitra treo ny andron'ny fanginana, andron'ny fahamaliana zao. Izay rehetra nanao an'io Andriamanitra marina sy nanambany sy nanao ratsy amin'io Andriamanitra marina io zany, nanao tsinitsinina ny teniny sy nanambany ny teniny ela rehetrarehetra, tsy misy hafamaina zany intsony zao. Nanao tsinitsinina ny teniny sy ny asany rehetrarehetra, aza mamana tena an'izany hoe miala maina zany. Nanao kasiparana ny teniny, izy milaza fa afaka amin'ny fahotana izay miaraka aminy. Ianao ry maneritra hoe tsy maninona, tsisy an'izany fa maha-olombelonao mikomprendre anao izy. Taiza nisy Andriamanitra ny komprendre anao, raha ny komprendre izy tsy nalefa ny safidrano, raha ny komprendre izy tsy nalefa ny dao zao karazana retina zao, raha ny komprendre izy tsy nataony maty ianao, ary raha ny komprendre izy tsy natsipiny amin'ny heliny olona, ary raha ny komprendre izy tokony tsy nandevoziny zanak'Israely. Fa nandevoziny hatrany mandrakizao mbola mijaly foana niverinao amin'ny tany izy, mbola fahoriana foana. Tsy mikomprendre anao zany io Andriamanitra io, fa asory anatin'ny atodoanao zany. Tsisy Andriamanitra mikomprendre anao zany. Ty ihany ny fantany, aza manota intsony, izay ny teneniny dia tazoma rehefa te ho any aminy. Izy koa nge ny tompony lanitra ny lanitra eo ka tsy ianao nitsotsotso makany. Efa niteny izy fa masina ny Andriamanitra reo ary izay araka amiko tsy maintsy masina tahaka. Izay ny dika ilay hoe Matthieu 5:48. Matthieu 5:48, aoko tanteraka ianareo. Izay aleo izay ny amaranantsika azy tanteraka. Matthieu dia afaka miditra amin'izinareo amin'ny mesazinareo. Mba hafany be sy ny maro tafiditra daholo dia amaliko anazy. Matthieu 5:48. Koa amin'izany aoko tanteraka ianareo toy ny fahatanteran'iray nareo izay any an-danitra. Ianao zany dia efa nomeny Jesosy baiko hoe
rehefa teo any amin'ny lanitra iny lanitra ianao a aoka ianao tanteraka atao ny sitraponao atete an-tany tahaka ny eny an-danitra any amin'ny lanitra ambony any zany manomboka eto ianao zany de tsy maintsy tanteraka dika ny tanteraka ao amin'ny teny anglisy de hoe perfect ary ozy ny teny frantsay hoe parfait ianao zany mila parfait perfect tanteraka ozy ny tenin'Andriamanitra rehefa teo any amin'io Andriamanitra marina io fa ny olona zay tsy parfait tsy mahazo miditra makany zany ozy ny hoe ianao zany parfait mihitsy madio zany eritreritranao voalazanao madio be mihitsy ny eritreritra ary tena ho any soarerery ny zavatra rehetra momba n'izany Elias zany donc hoe vakitsika teny zay hoe madio ohatra ny mieritreritra any amin'ny bokin'ny Hébreo any angambany izy zay atsika Hébreo zay hoe mainka fanirany Yoshua zay manaty zay mosany manadio ny eritreritra vakitsika amin'noko andiny faraka ambiny folo zany de hatrary amin'ny andiny fahafiry zany ty enina ambiny folo 16-17 aloha vakitsika amin'noko andiny fa 11 Hébreo 9 amin'noko andiny fa raika ambiny folo fa Yoshua kosa Hébreu 9 manomboka amin'ny 11 ka hatramin'ny 17 eo na 18 angamba vakitsika eo daholo fa Yoshua kosa rehefa tonga ompisorona be ny amin'ny zatra tsara ho avy de namaky teo amin'ny taberna kely lehibe lavitra sady tsara lavitra zay tsy natao tanina zany hoe tsy mba isan'izao zavatra rehetra zao ka tsy mba nitondra ranosolahy izy na ranjanak'o mifanyrany tenany de niditra indray mandeha ho any amin'izay fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay vadindrindra fa raha ny ranosolahy sy ny ranombolary ny lavelom-batotro mivavy avy afafy amin'izay voaloto no mahamasina trany amin'ny fanadiovana ny nofo maika fanirany Yoshua zay nanatitra ny tena tsy manantsinon'Andriamanitra tamin'ny alan'ny fanahy mandrakizay no adio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanimponareo an'Andriamanitra velona tsy tomba tany amin'ny 15 tsika fa teo amin'ny 14 de hitantsika lizy zany io izy io zany hoe madio hatrany amin'ny eritreritra rehefa tonga amin'ny Yoshua tsy misy maloto zany tsony eo aminazy afaka daholo ny zava-detra zany le tena Andriamanitra tena marina zany zay le tena niantona teo amin'ny azy fijaliana izay le tena nandatsaka ny rany zay le tena zanak'Andriamanitra marina indrindra zay le nyteny hoe aza manotaintsony ny anarany Yahoshua no anarany zao toriny Elias zao tsy azo ovaina koa zay anarana zay satria tsy misy anarana hafa nomenany olona mba lanitra zao na famonjeny ka rehefa Yahoshua ny anarany tsy azo ovana zavatra hafa-tsony zay ary Yahoshua rery na vita nafaka amin'ny fahotana tsy azonao ovaina zavatra hafa na atao ovaina atao parallela amin'ny zavatra hafa devolo manao an'izany mbola devolo koa manao an'izay io nareo tsisy afaka amin'ny fahotana io fa zay nanatona ny Yahoshua rehetra tamin'ny alalan'ny Elia ankehitriny afaka amin'ny fahotana daholo ary tena madio be daholo tsisy tsinontsony anjaranao sisa mandray fanapakevitra za miteny aza miaraka amin'ny Jesosy ony miala tao rehefa tehitsipany amin'ny elo mipetraha ao efa miteny ho any amin'ny elo anao fa tsy solution zany ary anao tsy avita minovam-palitao fotsiny eo ary Jesosy tsy misy Jesosy afaka minovam-palitao zany fa 2 taona ianao namono olona zay aiza tsony ny vita madika tampoka fotsiny hoe tsika kosa fa tsy manota tsy afaka manao an'izany nareo satria maninona lay devoly lehibe nareo mihitsy ny eny mihinan-kanina amin'ny fahotana io ka ao namoa nareo navelany ho afaka amin'ny fahotana tsy afaka ho zany mihitsy nareo zay miaraka amin'ny Jesosy moa Jesosy koa tsy afaka amin'izany samy voa daholo nareo fa endrena andao anatona ny Yahoshua hiaraka amin'ilay Andriamanitra Abrahama zay antsoina amin'ny anarany hoe Yahva andao hiaraka aminy andao hiaraka amin'ny Yahoshua ary andao hiaraka amin'ny Elias ho hitanareo maso mpanavitra zany Elias zany mpamonjy zany ary tsy manaiky ny faratsiana hatramin'ny farany tsy manaiky an'io Andriamanitra tsy izy io zany mihitsy tonga ny andro andravana ny reny ary tena mandrava Elias ao zay koa ny asana atao hoe Elias mandrava ny Andriamanitra tsy izy mirary izy soantsika rehetra ho falina andreha zany teny zany miala amin'ny Jesosy sy Jesosy miala amin'ny Jésus Jesus mahitsy be ny tenin'ny Elias rehefa te ho ripaka nareo de mipetraha ao safidy io sisa ary rehefa te hitsipy any amin'ny elo nareo de mipetraha ao rehefa niteny taminareo ampiaradia amin'ny devoly io iraky Satana io hanipy olona any amin'ny elo azay ny mission an'io tsy niantona teo amin'ny azy fijaliana zany io fa lainga
laingy zany, tsy nandatsaka ny rany zany iny, laingy zany, tsisy nataon'iny zany teo, fa mpamono iny ary tena pisoloky direct fotsiny zao izy. Ny rahany satana izy amitaka anao mba ino zavatra tsy izy, ary anamboatraboatra lalana hoe Andriamanitra mpamindra fo ka mazo manao ny adalàna ianao fa mpamindra fonga io. Nefa hitanao tsara ny teny teo fa tsy mahazo miditra ny amin'ny lantilanta zany mpanota zany. Fa vitan'i Jesosy, Jesosy ny teny taminao hoe izy mamindra fo fa Andriamanitra fitiavana io be famindram-ponga io ary raha ny teny dada Eva za mamindra fo am'izay tiako amindrana fo ho an'izay ty azy zany, fa ny exploité ny devoly zay teny zay hoe izy no mamindra fo ka ataovy ny adalàna. Jereo amin'izany ny fanaovana famitany olombelona, izy no mpamindra fo fa manaova adalàna ianao. Dia mitsipaka ny teny dada Eva hatramin'ny farany mihitsy nge, ka niendra mahita loza ka miheny hitanao zao ny loza ny teneniko anao, mialà Jesosy, mialà Jesoa. Hitanao tsara izy zay, mazava be ny fanazavana teto, afaka nandefa mesazy zao tontolo zao. Samy mieritreritra zay tonga saina manapa-hevitra manarà ny Elia amin'izay, manatona ny Elia amin'izay, tonga ny andro hiantsoana farany ana rehetrarehetra. Tena tsy diky mihitsy hoe hiantsoana farany ana rehetrarehetra. Dia mbola mihitsy ny fotoana miazaka zala reo. Tonga ny fanapoteny Andriamanitra tsy izy, tonga ny famerenana ny voninahitra ny dadanay Yahya. Tonga ny famerenana ny voninahitra inaran'ny Yehosoa, ilay zokinay malalanay, ilay maty teo amin'ny fijaliana noho ny aminareo olombelona mba hamonjy anareo. Tonga ny famerenana nyzany rehetrarehetra zany ankehitriny. Elia nanao anazy. Zany mahatonga ny Elia miantsoantso anareo hoe dieny mbola tsy mipokany aminao ny atezerany avo indrindra, maiza manapa-kevitra teny zao. Fa tsy maintsy ho tanteraka amin'ity taninareo ty teny ty hoe ho atao miavaka ny manompo an'Andriamanitra marina, Yahya zay dia Yehosoa, sy ny tsy manompo azy. Tsy maintsy ho aseho zay, tsy maintsy iseho zay. Voninahitra ho an-dadamala Yahya, saotra betsaka azy tsika ny amin'izay teny mena zay ary ny fandriny Elia dia tonga saina daholo rehetrarehetra hitodika ho any amin'ilay mpamorona anareo, ilay tianareo Yehosoa no anarany. Ariva afakantsika. Saotra betsaka dadamala Yahya. Taio zany teny zany. Fa tena tena hitondra soa sy fahasoavana amin'izay rehetra miaina ary fahatsarana ho an'izay rehetra mandry. Fanavotana ny olona ny anton'izao fampianarana izao, ary fiantsoana ny olona hitodika sy hiverina ho any aminao. Valio antso ny tsirairay avy, valio teny ny tsirairay avy dadamala Yahya. Mamalia vavaka ianao, voninahitra anao mandrakizay, arovy ny teny izay nomeko satria avy any aminao ry. Arovy ny teny izay rehetra nambarako satria nomenao reny ho hanavotana ny olona hiverenao any aminao. Sokafy hatrany ny varavarana maidirana izay mbola afaka miditra dada malalo Yahya. Vonjeo izay rehetra fatady ho faty, mba ho tonga soa aminao Yehosoa. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yehosoa anaovana ny vavaka sy ny teny rehetra. Halleluia. Amen. Dia miraso tsika samy teny Yehosoa ho amin'ny fitohizan'ny fiarantsika manaraka indray. Vedra matomboka.